Rehefa nianatra sary ny tena dia nanao fampiratiana sary dia fampiratiana voalohany nataoko zany izy io dia nalafo sary anankiray tamin'ny fotoana io dia ozy ilay mpampianatra izay hoe ny karama voalohany azonao io no asanao ozy izy miantso dia rehefa natao koa ny totaly rehetra dia mbola tsy nahazo karama izay na tamin'ny fiainako fa le vidina sary io no ohatrany hoe vola voalohany karama azoko mihitsy tamin'ny fiainana dia tonga soa ao tamin'ny ohatra toerana izay natao amelomelona ny fanantenanao sady indrindraindrindra natokana ho anao tanora na efa zokizokiny ka maniry ny nanana départ vaovao indray. Ny fandaharantsika dia natao mba hikolokoloina ny fanantenana ahafahanao maka torolalana avy amina expert karazana expert maro samihafa avy eto Madagasikara. Androantsika dia andray olona anankiray olona feno fahazavana, olona feno traikefa ary indrindraindrindra feno fitiavana ho an'ny atao hoe ara malagasy moa zany mazava ho azy ary indrindra namorona izy ivitoerana anankiray izay atao mba ahafahana mikolokolo an'izay ara zay. Tahina Rakotoarivony izay tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny Izary Galerie, 17 taona izy zay nisehatra namorona ny Izary Galerie efa maherin'ny 5 taona izy nisehatra tao anatin'ny tontolon'ny ara ary hatramin'ny fahazazany moa zany dia hianatra tsika hoe ahoana ny atao ao anatin'ity podcast ity zany raha te hiaina zany ara zany ianao eto Madagasikara mahavelona marina ve zany fa indrindraindrindra mba te hahafantatra tsika hoe inona ny ao ambadika an'izany fiainana galerista sy ara zany. Tonga soa eto amin'ny ohatra tahina dia falibe ny tenako mandray anao eto amin'ny plateau miaraka amin'ny ekipa antsika. Ny fanontaniana voalohany tahina dia hoe inona moa zany ny tanjona rehefa mamorona galerie ohatra ny Izary Galerie. Ny voalohan-teniko moa zany dia misaotra anareo ato amin'ny ohatra nanasa dia misaotra anao koa fenitra miara-mitafatafa eto. Tahina Rakotoarivony ianarako mpaharara Kendrika Mangika no mpitantana galerie Izary Galerie. Ny Izary Galerie azavaikely fotsiny tsy amboalohany hoe inona moa ilay isa alohan'ny anazavaiko hoe galerie dia ilay isa moa zany fanisana malagasy isa roatelo avy amin'ny isa roatelo dia natao tamin'ny teny vazaha koa ilay izy hoe innovation synergie pour l'art. Tanjona nanokafana ny Izary Galerie dia tsotra, tsy tsotra fa sarotsaany hoe ahoana no menasehatra amin'ny mpanakanto eto Madagasikara dia ahoana no nampiroboroboana an'ireo asa-kanton'ireo dia olona ohatrany ahoana no handray an'izay asa-kanto izay satria raha vao tsisy koa le publika sika na le mpankafy ny zavakanto dia lasa asa foana ny asan'ny artiste. Ny asako dia mamesehatra an'ireo mpanakanto mikarakara ny fampiratiany manampy azy raha manana sendra olana izy na satria aloha teneny zany satria misy mpanakanto koa sahirana ara-potoana ara-bola dia ny asan'ny tena moa dia manampy an'izy ireo anateteran'ilay tetikasa mahitsy satria rehefa manao fampiratiana dia tsy hoe ampiratiana fotsiny ny sary hosodoko fa tetikasa ray manontolo no an'ilay mpanakanto no arahana sy arindra mba ho hitan'ny vahoaka sy mba ho matiana an'ilay artiste dia zay zany tanjona hoe ahoana ny ampahatiana an'ireo mpanakantotsika ireo. Amin'ny lafin'ny fitaizana olona indray ny galerie koa zany tsy tokony hoe sehatra fanabeazana izy fa ny eto amintsika moa lasa mivadika kely sehatra fanabeazana izy satria mandalo daholo ny sarangan'olona rehetra tia fantatra sy tia lalàny zavakanto dia izay koa ny anisany naprisika ny tena hoe tsy maintsy atao ity satria maro olona mangetaeta sy liana dia anisany nanosika ny tena hatramin'izao anao le Izary Galerie. Nahafinaritra anazy zany hoe nataonao le izy satria tany anaty fonao zany dia fa nanomboka tamin'ny firy taona na atsikaritra ianao hoe zara nga tena miresaka amiko kokoa zany ara zany. Tamin'ny taona 20 tany no nanosika ala izy no ny antony roa reto. Rehefa nianatra sary ny tena dia nanao fampiratiana sary
dia fampiratiana voalohany nataoko zany izy io dia nalafo sary anankiray tamin'ny fotoana io dia ozy le mpampianatra izay hoe ny karama voalohany azonao a ino asanao ozy izy miantso dia rehefa natao koa ny totaly rehetra dia mbola tsy nahazo karama izay na tamin'ny fiainako fa le vidina sary io no ohatrany hoe vola voalohany karama azoko mihitsy tamin'ny fiainana dia ozako hoe tena mandeha zany tsy hoe mandeha fa mety zany zavatra zany Firy taona ianao tamin'izay? 12 taona 12 taona. dia ozako andeha toizako tia dia ino no tena nanosika anazy satria ohatrany hoe nisy tosika ho an'ny satria rehefa misy mividy zavatra ao misy makafy dia ohatrany te hanosika andeha lavidavitra ianao dia zay ny tena nanosika anahy naresy latrana voalohany faharoa tsara tsy haiko hoe tsara mpampianatra ve ny tena satria nanoro nanomboka tao fahaenina ambin'ny folo taona ny tena nanoro hoe rehefa hanao mpanakanto dia zao avy ny lalana aleha sy zavatra atao dia nanaraka tsipria mahitsy ny natao tamin'izany ny atsipria ny teneniny satria ohatrany hoe izy no maître Afaka zarainao ve izy anaran'izay? ny mpampianatra amin'ny tena moa ry Sara Zafindrakota ny anarany mpanao sary hosodoko nalaza teto Madagasikara koa izy io anisan'ny taiza tanora maro tao anatin'ny sehatra ny kanto solotena Madagasikara tamin'ny sehatra raisam-pirenena maro izy tamin'ny fampisehoana ny asakanto teto Madagasikara dia izy io no olona namporisika ny tena mahitsy ataovy zalahy ity fa asa tsara mahafinaritra mbola resantsika hoe mampidi-bola le izy fa mampidi-bola koa izy. Ie tena zay mihitsy moa zany resantsika. Iverena kely le satria 12 taona ozy ianao nanomboka ny varitra n'le sary hosodoko voalohany 12 taona zany ny ankamaroan'ny ankizy amin'izao fotoana izao mbola lalao sy mbola vao afaka baka na variana amin'ny ankehitriny moa efa misy ny réseaux sociaux fa raha resaka ara ve mila kolokoloana deny mbola kely sa tonga dia tonga ho azy io sa hoe tena tsy maintsy anananao any am-ponao le izy efa iné amin'ny fiainanao ve zay vao afaka miditra ao anatin'ny ara sa afaka ianarana izy io misy fijeriko azy misy lafiny zavatra vitsivitsy atonga anao mpanakanto amiko voalohany alovaina avy amin'ny fianakaviana zany hoe héritage ao amin'ny famille ao zany raha ohatra hoe misy mpanao sary hosodoko na mpanao mozika dia ohatrany hoe voatazy atao anatin'iny ianao dia liana dia teanao an'izay ny ankamaroan'ny mpanakanto eto Madagasikara dia io héritage familialy daholo no ny ankamaroan'ny anehoany nampiseho ny talentan'ny artiste tsirairay avy ny faharoa dia ianarana zany hoe ny olona afaka tsy mahay ninina ianao aloha fa mianatra iny koa zany lafin'ray faharoa dia ny ray fahatelo hoe efa avy amin'ny zanahary mahitsy efa tonga dia ao anatin'ny rabo zao fitentsika raha ny anao zao dia iza tamin'ireo ny anahy le voaloha sy faharoa izy dia tao anatin'ny fianakaviana sy nisy mpampianatra dia ireny zany no nanefy anahy ho tia azy nanefy anahy andalina sy hity azy mahitsy satria mila tiavina le izy zay vao afaka atao asa satria tsy mety hoe any asa fotsiny efa tsy tianao dia alohan'ny zay mihitsy le izy ahoana ny itiavako an'ity dia zay fitiavan'izay zany no tena hitako hoe zava-dehibe alohan'ny anampahan-kevitra anao zavatra ray hoe tiana sa tsy tiana zay vao hitsa hoe mavela sa tsy mavela dia nanomboka firy taona ianao no niforona zay inona ny fahatsiarovana lalina lavitra indrindra anananao momba ny ara zany ny fahatsiarovana tena lalina indrindra tamin'ny taona 3 nisy hetsika ara-javakanto naiky atao teto Madagasikara tamin'ny tena 20 afraculte ny anaran'io dia Madagasikara ny firenena nandray an'io tokony handray an'io événement io dia tsy nisy moa io événement io no mbola olana ara-politika teto amintsika tamin'izany fotoana izany dia nefa atao alohan'izay rehetrarehetra zay efa nisy préparation nataon'ny artiste satria misy ara-javakanto moa izy dia misy sihatra hoe atao décoration ohatra hoe Tomamasina mila décorena dia le artiste rehetrarehetra nananjara tamin'io tao an-tranonay daholo reny nanao atelier zany hoe fanena artiste tany amin'ny 20 tany zany tena tamin'ny 13 taona teo Akadifotsy zany teo Akadifotsy dia tena varina nijery zareo mihinana pain sasany varina mihinana pain sao le manao akarela dia ahoana manina ary mihinana pain sao zany mahay ampatsilo an'le lohana pain sao zany varina dia
nanomboka teo zany ny tena hitako hoe tena mahafinaritra nataon'reto olona be da be reto tamin'izany fotoana izany moa ny tsy lavinaralaindimo ny ministra dia tonga ataoko izy nijery an'io zavatra io dia faly ery tena misy ministra mihitsy tonga atao amin'ity toerana ity dia izany zany nanosika ny tena hoe zavatra tokony ety sy tsara ity dia reny olo ireny zany fanerasera-tena tamin'ny mbola kely satria tsy haiko hoe chance ave zany sa inona ny antsoina an'izany fa reo olo reo mivezivezy tao aminay foana nandritry ka hatramin'ny taona 2000 mahery tany dia fiseraserana misehatra matianina koa zany anisan'ny manosika any tanora ray akafy zavatra ray satria reny raha vao tsisy modely koa moa ianao dia tsy afaka tsy source d'inspiration raha vao tsisy modely hitanao masona hoe mahafinaritra nataon'ny namanasa na mahafinaritra dia reny zavatra reny zany namolavola sy nitaizany tena atao anatin'ity sehatra ny kanto ity satria amiko raha tsisy zay rehetrarehetra zay tsisy le tselatra kanto tao anatin'ny tena zay zany no amaniko azy hitako hoe ny anao zany nanana mentor ianao satria ozy ianao teo hoe Richard Zavatrakoto no mentorinao dia raha araka nazavainao teo hoe misy karazana anankiroa le hoe tolo-janahary moa zany efa zavatra nomen-janahary anao le fanaozana zavakanto fa dia hiverena kely iny hoe ahoana tsara ho anao zany atao hoe tolo-janahary tsy tolo-janahary moa zany fa ahoana tsara ny anao zany atao hoe nomen-janahary le traikefa ny fijeriko ny zava-misy ny olona rehetra zany nomen-janahary talenta daholo fa hoe ahoana namoaza anazy angambany no azavainay dia efa nazavaiko ty tsambolohany ny famoaza anazy fitiavanao an'izy faneraseranao amin'olona matianina ao anatin'le sehatra fianaranao an'le asa inona mariny ty asa ty dia izay serasera sy fampianarana sy fitiavana zany no amoana an'le talenta nomen-janahary satria raha ao aminao tokoa raha fahaizana rehetrarehetra nefa tsy hainao manaparitaka azy sy maneho azy sy mizaraza amin'olona dia ohatrany zava-poana any le talenta nomen-janahary anao dia amiko zany le talenta ao fa tsy maintsy ampiana fianarana tsy maintsy ampiana fitiavana azy serasera man'olona zay zany no resaka serasera ianao moa zany efa nanomboka tamin'ny 1993 zany no tonga tany aminareo le ara io araka n'le tenenao teo olona nanomboka teo ahoana amin'izay no tena niainanao an'le izy isan'andro nenako izy isan'andro nahafinaritra anazy satria tao an-trano aloha tsisy olany bedy tsy mety zany manao artiste zay mbo hitako hoe mbo zava-dehibe tao amin'ny fianakaviana tsisy ny olana anakana dia zay zavatra zay zany hitako hoe afaka volavolaina zay fahafahana nomeny fianakaviana satria ianao koa raha vao misy sakana ao misakana kely fotsiny ao fanatanterana tanjana ray dia sarotra be no mamazy zay sakana zay satria le sodrany ray aman-dreny zany ilaina amin'ny fanaovana raharaha amiko hoe nizaniza zany ao amin'ny fianakaviana dia mila mahazo an'izay famezana teny zay